very ilay faminram-po zay nomena natolotra izany no anasanantsika rehetra indray amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra tafahona somatsara indray amin'ny alala zao fandarana mafinaritra tsika loatra izao. Irina hatrany hatrany dia hitondra fampahirizana ho anao, hitondra fanandramana vaovao isan'andro anao aniny fiarahantsika tahaka an'izao. Ka dia miarabantsika rehetrarehetra indray tsy maty foamanaina ka dia hivoatanana isika solona izany fifandraisan-tanana izany. Ny fiadanany tompony ho anao sy nankonanao hatrany. Hivavaka isika. Rainay eo zay any an-danitra ho amasina niny anaranao ary tonga ny fanjakanao atao aniny sitraponao. Misotranao indray zay no zao fotoana sarobidy izao zay nampionanao aminay tsirairay avy ity. Mitahianay ary aoka ho vita fihavanana aminao zay ka voafafa ny heloka sy ny tsy fahatanteranay rehetra ary fanenao masina kosa irinay mba ho arotsaka ao amponay andraisanay ny teninao ary mba tsy handalo fotsiny aminay zany fa hitondra soa ny tsirairay avy amin'aran'i Kristina angatanany vavaka. Amen. Very ilay famindram-po. Tafantatsika tsara averimberina foana mandritra ny herinandro ity mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Na dia tsy mendrika izany aza isika mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Mety andà izany ianao fa mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Manaiky an'izany ianao mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Fa kosa etsenkilany mba tian'Andriamanitra raha mba asitritsika mba valitsika izany fitiavana izany. Tiatsika maimaim-poana izy. Fitiavana tonga lafatra, fitiavana mandrakizay. Na dia tsy manao ninona azy isika, tiatsika Andriamanitra fa inona kosa ny mba havalitsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Zao no voalaza amin'ny amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko 4 ka ny andininy 6:10. Zao no voalaza le teny. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Andriamanitra efa tia antsika mialoha. Tadio tsara fa mieloha ny fitiavantsika. Mieloha ny fitiavantsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tsy tia antsika izy dia tsy afaka ny tia ny hafa isika. Mety misy mieritreritra manao za tsy tian'Andriamanitra fa tiako ny hafa. Mety fitiavana vasa fitiavana manahony izany fitiavana izany. Fa ny tena fitiavana dia miainga amin'ilay tompon'ny fitiavana dia Andriamanitra izany. Izy mihitsy mantsy no fototra sy loharan'ny fitiavana rehetra. Andriamanitra mihitsy ilay fitiavana afaka misafidy na handray fitiavana isika na tsy. Misy fanoharana anankiray ao amin'ny filazantsarany Matteo 8:10 momba ny mpanompo anankiray tsy namela heloka, tsy namindra fo. Misy fanoharana anankiray zay mampieritreritra ato. Eo amin'ny 9:20 azonao vakiana rehefa any an-trano ianao fa tantaraiko ito ihany le izy ka hatramin'ny 9:30. Nisy mpanjaka anankiray ho Jesosy nandinika ny mpanompony ny amin'ny volana. Ary raha nandinika teo ilay mpanjaka anankiray dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy sy ny vadiny sy izay rehetra ananany mba hantoavany ilay trosa. Fa nikohaka teo anatrehany ilay mpanjaka ilay mpanomboka nanao hoe tompoko omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Omeo andro aho. 9:20. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy.
zava-dehibe zany fitiavana izany zany sary zany ananana ray alina talenta ray alina izy tamin'izany fotoana zany 9,000 ny denari tokony denari 9,000 zany ary ny karama mampiasa tamin'izany fotoana zany dia denari iray isan'andro raha miasa izy zany ao anatin'ny andeha ataontsika hoe miasa isan'andro izy dia 300 isan-taona zany ny vola azo kanefa 4 taona zany mba ho laniny ary rehefa ataony kajikajy dia mety handritra ny aman-taona maro ary tsy voalohany izany trosa izany kanefa teto izao niaritra ity mpanompo ity ny tompony ka namoy ny trosa taminy nafony nalahelo izy zao nefa nizatra antrango amin'ny 9:20 nefa no nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy dia nosamboriny nitakila itrosa 9:20 fanekoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy manao omeo andro fa lohako ny ianao mba fantatrareo ny zavatra antranga 9:30 tapany voalohany nefa tsy nety izy ary loza aza nanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany trosa manahoana ny fanehoanao ny fitiavan'Andriamanitra anao ry namako isany namindran'Andriamanitra fo sika mba manahoana ny fanehoantsika famindram-po amin'ny namantsika namela ny heliko sy namela ny heliko ao Andriamanitra manahoana ny mahafanehoanao ny famelan-keliko amin'izay olona manana olana aminao mbola vitanao ve ny mbola mitahiry ny fahadisoany namanao ary miezaka azy ianao hamaly faty azy ry namako isany ny zavatra nitranga reny ilay tombo ilay lehilahy ny fomba nataon'io 9:30 dia nampanalain'ny tombo ny lehilahy ka noteniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony no namindra fo tamin'ny mpanomponao namanao koa fa ianao tahaka namindra foko taminao dia tezitra ny tombo ka nanolotra azy ho any mpampijaly mandra-pandohany trosa rehetra ry namana isany nafony ty lehilahy ity ny famindram-po izay natolotra azy sanadriko ve ho afoko ny famindram-po izay omen'Andriamanitra maimaim-poana isan'andro ny mpaminany Jeremia dia laza hoe ny famindram-pony Jehova no tsy nalandritantsika vaovao isa-maraina izany sanadria ve ho afoko izany famindram-po izany androany eo amin'ny 9:30 dia hoy ny famaranany azy hoe ary tahaka izany koa no nataony raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo izany koa no ataon'Andriamanitra amiko raha toka tsy mamamela mampianatra antsika izany androany ny dindinika antsika andao re anaovantsika fanandramana androany ny mba mamela ny heliko ny hafa na dia tsy mety ritra aza ny fiatran'Andriamanitra sy ny famindrampony dia mety hanosibotana sy hamohy ny tombontsoa ny fiantrana isika raha toka tsy mamela sy mamindra fo namantsika sy ny hafa amintsika misy mampalahelo na dia ao an-tokantrano azy dia tsy mamanana izany famelan-keloka izany na dia amin'ny fiarahamonina azy tsy mamanana izany famindram-po izany na dia ao am-piangonana azy kanefa mpanaradian'Andriamanitra tsy mamanana izany toetra izany androany andeha isika mba hanao tahaka n'ilay fomban'Andriamanitra mamindra fo amintsika Andriamanitra fantatra fa tsy voalohantsika mihitsy ilay trosa kanefa dia mamindra fo Andriamanitra dia aoka isika mba hanao izany fanandramana izany androany andao hoentina mbavaka izany dinidinika izany ivavaka isika ary Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao izahay noho ny fitiavanao anay noho ny famindram-po misotranao ihany koa noho izany lesona mampisaintsaina anay izany impiripiry tokoa izay no tsy mamety hamela ny heliko ny hafa na amindra fo amin'izy ireny fa manamafy ny fonay androany anefa dia tsapanay fa ay tsy mety ireny toetra anay ireny ko amboary izahay tefeo izahay ary ampianaro amin'ny lalàna fanelamasina izahay mba hanao tahaka n'izay nataon'i Kristy taminay dia apetraka ampelatrananao tontolo andronay androany
aza mafoina masaraka anay noho ny amin'nary jesosy nangatana ny vavaka.